vola mitentina 500 tapitrisa dolara no natolotry ny banky iraisam-pirenena ho an'ny fanjakana malagasy ho fanampiana na don hoentina mitsinjo ireo tokantrano tena sahirana tamin'ny valanaretina coronavirus. Fanampiana fanampin'ny fahatelo izy ity ka androany no nanaovana soni izany teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha teny an-toerana nanangona ny vaovao tojo fanomezana sy Andra Rajaona Arivao. Natokana ho an'ny fanampiana ara-tsosialy sy hanohanan'ireo tokantrano tena sahirana noho ny krizy nateraka ny valanaretina Covid-19 ity vola fanampiana na don mitetra 500 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena ity. Raha faritra sivy no afaka nisitraka fanampiana tamin'ny alalan'ny tosika fameno teo aloha, ny amin'ny faritra 5 zany, izany hoe lasa faritra 40 amin'ny alalan'ity fanampiana fanampiny andian'ny fahatelo avy amin'ny banky iraisam-pirenena ity. Ka tokantrano 920 sy iray hetsy no ahazo tombony mivantana amin'izany. À travers ce projet, l'État réaffirme sa volonté et sa détermination. Amin'ny alalan'ity tetikasa ity manamafy ny fahavanonany amin'ny fanatanterahana ireo programa nasa fiahina ara-tsosialy ny fanjakana malagasy. Le soutien de la Banque mondiale permettra d'atteindre un objectif essentiel. Ny fanohanan'ny banky iraisam-pirenena dia manampy hanatrarana ny tanjona amin'ny fampivoarana ny fiainan'ny mponina eto Madagasikara. Ce financement assure la continuité des transferts monétaires en faveur des ménages. Ity famatsim-bola ity dia miantoka ny fitohizan'ny fanampiana isa-tokantrano ary ihany koa ahafahana manitatra ny tetikasa amin'ny faritra 5 hafa dia Analamanga, Alotramangoro, Analanjorofo, Atsimatsinanana ary Menabe. Analamanga, donc la capitale de Madagascar également, Alotramangoro, Analanjorofo, Atsimatsinanana et Menabe. Raha 20 hatramin'ny 420 volana no fotoana ilaina amin'ny famolavolana tetikasa sy fifampidiniana amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny fanomezana fanampiana toy izao. Tamin'ity fanampiana fanampiny andian'ny fahatelo ity, tafavoaka tao anatin'ny 20 volana izany. Antony voalohany ny fahamehana amin'ny famonjen'ireo tokantrano tena sahirana amin'izao fotoana izao, fa eo ihany koa ny fahatokisan'ity rafitra iraisam-pirenena ity ny fanjakana malagasy tamin'ny fitantanana ireo fanampiana teo aloha. Je voudrais particulièrement saluer vos efforts, Monsieur le Président. Te ankasitraka manokana ny ezaka nataonao ny tenako Andriamatofoloha. Eo ihany koa ny governemanta iray manontolo tamin'ny fanampiana aingana ireo vahoaka tena voadona mafy tamin'ny valanaretina Covid-19. Teo ihany koa ny vokatry ny fihibohany. Pacte de confinement. Manatenao fa amin'ity fanampiana fanampiny ity afaka manampy misimisy kokoa ny vahoaka malagasy isika. Pour le peuple malgache. Miara-miasa amin'ny fanatanterahana ny tetikasa sy ny fitsinjarana ny fanampiana, ny ministeran'ny mponina, ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny FID ary ny banky iraisam-pirenena.